Amkafaliana trandray topolasy topovavy no tsy dia natokantranonao amin'izao alahady alina fahafolon'ny volana jona izao. Atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panazantsika anaraka ny fandarana mahery amin'ity hariva ity. Tontolo ny taranja-bola lavalava no resantsika misimisy amin'izao alina izao. Eo ihany koa ny taranja-bola kitra sy ireo taranja hafa maro samihafa. Etontsika manomboka ny fotoana ary dia fambiazana tanteraka ny an'ny filevana troisième izay nakalaza ny 20 taona ny tetsy amin'ny kianjabeny Mahamasina tamin'ity tolakandro ity. Ny FTM Manjakaray sy ny tfma nakasina no nandrombaka ny vola be 4 tapitrisa ariary tamin'ity lalao famaranana ity. Tratra ny tanjona ho an'ny filevana troisième izay nakalaza ny 20 taonany. Tonga marobe ireo mpijery namaly ny antson'izy ireo nandritra ny lalao famaranana izay nitanterahan'ny tolakandro io tetsy Mahamasina. Isan'ny lalao nampitsanga ny toetra hatramin'ny faran'ny fiaonana teo amin'ny tfma anaty azo. Manao akanjo mavo sy ny FTM Manjakaray manao manga. Mokafoy 7 no 9 nandropahan'ny Dakar ny vola be 4 tapitrisa ariary. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia nitarika tamin'ny elanelanisa tokana 4 ny tfma anaty azo. Teo amin'ny fidirana faharoa dia tsy nisy mifampitsitsino ny roa toa fa dia ny fahamaliana tanteraka ny fanafiana. Ny fandombiasana araka izany namono baolina saingy nitongilana tany amin'ny Dakar ny vitana ko dia lasan'izy ireo ny vola be natolotry ny mpikarakara. Teo amin'ny lalao famaranana voalohany dia afabela tamin'ny ekipan'ny komina Antananarivo renivohitra ny tfma nakasina. Voakasepitra zareo boekeny manohitra vao nahazo fandresena nanoloana ny Uskar tamin'ny 7 no 20. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'isa 9 ny tfma. Nieritreritira ny rehetra fa mora foana ho an'ny tfma no nivoaka mpandresy saingy tsy izay no nitranga fa dia niady ny tanteraka ny lalao teo amin'ny fizara-potoana faharoa. Ny
tfma sy ny ftma Manjakaray zany nandrombaka ny vola be efatra tapitrisa ariary natoloky ny 3fai zay mpikarakara ity lalao ity. Nisaotra sy nankasitraka ireo rehetra tonga tetsy masana ny mpitantana ny 3fai. Manao zavatra aloha tsy mora fa sarosarotra ihany kanefa na izany na tsy izany ary dia totosa araky ny tokony izy amin'ny atsakany sadavany ny fikarakarana ny fahadimy amin'ny telopolo taona zany ny 3fai. Azo lazaina hoe namaly ny antso ny 3fai ve ny piti baolina lavalava tao anatin'ilay fankalazana? Namaly ny antso ny piti baolina lavalava, namaly ny antso ny fileovana ary tona moa zany dia fa misaotra ny andro ramasaka rehetrarehetra, misaotra ihany koa ny fédération izahay, misaotra ireo tokony andraikitra isatsokajy ny rehetrarehetra eto amin'ny baolina lavalava zany fa dia vita somatsara ary fahombiazana no hita tamin'ity fahadimy amin'ny telopolo taona ity zany. Fanamby amin'ny 3fai zany amin'ny dimy amin'ny telopolo taona manaraka? Fanamby amin'ny dimy amin'ny telopolo taona manaraka. Ny atoato moa zany dia niakatra première division aloha voalohany indrindra ary mba niezaka mba hoisan'ny sangany zany eto Madagasikara.